Nanatanteraka afakan-kevitra mba ho fanatratrarana ny tanjona amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy arena anaty rano ireo solon-tena-panjakana eto Mahajanga sy ireo mpisehatra amin'ny arena an-dranomasina. Tafiditra amin'ny ODD na ny objectif de développement durable ity hetsika izay natao tao amin'ny kokolôjy ny latsinainy lasa teo iny. Anisany olana lehibe eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny tsy fandraisana andraikitra ataony tsirairay amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy arena anaty rano. Ny tanjony fitondram-panjakana malagasy ny mba hanatratrarana ny tanjona dia ny fampitomboana ny vokatra azo avy an-dranomasina. Izao atikasa karakarainy avy ao ministera maro samihafa izao dia tafiditra mazava ho azy ao anatin'ny PND tsika i Madagasikara, ao anatin'ny axe numéro 5 raha tsy diso ao mikasika an'izay fiarovana ny ressources naturelles mianatsiny mampiasa teny frantsay sy fiarovana ihany koa anisan'izany resaka tontolo an-dranomasina ao anatin'izay tontolo iainana. Zava-dehibe ho antsika aty an-toerana izy io satria isika mampiasa ny ranomasina io indrindrindrindra ianareo mpanjono, ianareo amin'ny sehatra ny azo lazaina orinasa mampiasa ny ranomasina io, ao ihany koa na dia fizahan-tany azy mampiasa ny ranomasina io, zany hoe maro ny zavatra azo tsoahana, tombotsoa azo avy amin'io ranomasina misy manodidina Madagasikara io. Indrisy matetika isika olombelona ihany no manimba azy, isika ihany manao tsinotsinona azy, sahalan'ny hoe mandrora maintsilany indraindray. Ka eto moa isika hiara fandinika, hiara hijery hoe aty amin'ny faritra Boeny inona ny tena mahamaiky, inona ny tena olana iainantsika amin'izany resaka fiarovana an'izany tontolo an-dranomasina izany izay tafiditra mazava ho azy ao anatin'ny PND-tsika ary mifandraika ihany koa ao anatin'izany objectif de développement durable izany. Satria tsara fantatra fa amin'ny volana jona moa isika ty Madagasikara dia hiatrika ny fivorim-be any New York mahakasika ny fiarovana ny ranomasina io dia rariny dia rariny raha ohatra ka misy fakakevitra aty fotony indrindrindrindra amin'ny toerana amorontsiraka izay misy atsika ity. Ny volana jona ho avy izao no hiatrika fiofanana any New York City ireo tompon'andraiki-panjakana sy ireo mpisehatra amin'ny arena an-dranomasina mba hanamafisana ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy arena an-dranomasina eto Madagasikara.